Kama fontum tikamba do tika ira tika le ira ndrone skafu masumfu kwa de ira tika mfutika reto zany ndroany ba tena nokafa tompo masumfu tika mba afatsika andray aminazy amen na Te
Kau sangat setia Tuhan. Away.
resakanao Jesosy mety hoe misy zavatra Jesosy afaka mameno fonay mety hoe fa éphémère ihany zany Jesosy fa ianao rely ihany Jesosy ny afaka maka bahana tanteraka atao anatinay Jesosy sady tianay mihitsy Jesosy mba tenenao Jesosy ny anjaka fa na hainao Jesosy nitarika anay Jesosy fa na hainao Jesosy nitondra anay Jesosy Jaya na
Antony anara familana tomponsika androany. Familanao, familanao fonafoana, milanao mandavan-taona, faray masino, familanao an-tranatrano, familanao an-tranatrano, ulatany, faray masino, familanao fonafoana, milanao mandavan-taona, faray masino, familanao an-tranatrano, familanao an-tranatrano, nambolatany kounitany, faray masino, familanao milanao tokoa tompony androm-piainanay Jesosy. Fanatrihanao Jesosy ny ilainay Jesosy. Fanatrihanao Jesosy dia afaka mavita zavatra be da be Jesosy. Afaka manova ny fiainanay Jesosy. Afaka manangana anay Jesosy. Afaka manova ny fonay Jesosy. Afaka mamolavolanay Jesosy. Etianao manatrikana miankoka mitsakana. Etianao etsika mike miankoka mitsakana. Etianao manatrikana miankoka mitsakana. Etianao mietsika mike miankoka mitsakana. Panao lalanizy, panao lalana sy fahagagana, fanantenana sy fahazavana, Tompo
misy an'ity hira anankiray ity atao hoe tsisy oharina aminao Jesosy. Dia mora kely ny tonony fa andao irahantsika amin'izany tena mbola tsy hainao ary le izy dia raha mifanahy le izy fa averimberantsika eto le izy dia mba ahafahantsika manandratra an' Jesosy androany. Amen. Tsisy azo arina mina tompoko tsy misy ny tomanao aryama itro ohatr'ilay any le izy aveatsika Tsisy azo arina mina tompoko
Tsy misy manam-pahefana, tsy misy manam-pahefana afakanao zany, afatsy anao ihany Jesosy. Tsy misy manam-pahefana, tsy misy manam-pahefana afakanao zany, afatsy anao ihany Jesosy. Zavatra zaraiko kely hoe tsy haiko nareo fa ohatran'ahy zao
amin'ny fotoana ohatra hoe te hanome fanomezana ho an'ny zanako na ho an'ny olona izay tiako, ho andray aman-dreny, ho an'ny olona izay akaiky anahy, dia mentanentana be mialohany hanomezako an'ilay fanomezana dia efa mentanentana be za indray ny tsy mandry an'ilay fotoana, tsy haiko raha ohatra izany nareo. Dia rehetra efa hanokatra an'ilay papier cadeau ilay zaza ohatra dia mentanentana be ahoana ny réaction any andray an'io rehefa avy eo. Dia tokony ataontsika mihoatra lavitra noho izany ny fotoana ohatra izao. Tsy ny fiderana ihany, tsy ny fiankofana ihany, tsy ny toriteny ihany ny fotoana mamy amin'ny fotoana ionantsika amin'ny tompo, fa ny fotoana fanaovana fanatitra tokony ataontsika ho fotoana mamy ho antsika, satria fotoana hanomezantsika ilay avy aty amintsika ho an'Andriamanitra. Dia Andriamanitra tsy ilay lelavolantsika ny jereny voalohany, fa ilay fotsika melohany hanomezantsika anazy. Hoe maikamaika ave tsika hoe tonga mifanatitra dia hanokatra poketra dia haka izay voaray an-tananao, sa tena efa nanomantsika hoe ilay avy aty amiko mihitsy tompo no omeko anao. Tsy tokony ataontsika ho fahazarana ny fotoana ohatra izao, fa manomboka izao eo an'izay efa niainana izany dia efa tsara, fa indraindray tsika mety hoe lasa fahazarana ilay izy. Dia andao ataontsika ho fiainana manomboka izao hoe isaky ny hanome fanatitra dia tsika ilay miomana any an-trano iny, ilay manomana any akanjo, manomana ny paozitsika ivelany, mihoatra noho izay ny fotsika tokony homantsika hoe hanome ho an'ny tompo dia hanome ampitiavana, dia hanome ampifaliana. Dia andaontsika amin'izao fotoana izao hanompo ny tompo amin'ny alalany famafazana ny fanatitra, dia ataontsika ampifaliana izany. Dia ataontsika ilay hira hoe rehefa faly aho rehefa faly aho zankantsika dia mitsikitsiky. Afatsika tena manompo an'Andriamanitra ny fotoana tahaka izao dia fotoana tena tokony hararotsika, tena hianoka tanteraka eo anatrehan'ny tompo isika. Amen. Ary ny fotoana ohatra izao dia afatsika tena manararoatra ny zavatra rehetra na ny fiankohofany zany. Hitanareo rehefa misy olona ohatra hoe marary any amin'ny hôpitaly, tsy mila hoe feokira be, tsy mila hoe fanatrehana be, fa misy fiankofana, misy fiderana tena mivoaka avy anaty lalon'ny fo. Amen. Dia tokony ohatr'izay foana ny fotsika eo anatrehan'ny tompo isan'andro isan'andro isan'andro. Fa raha tsika ohatrany hoe mandeha amin'ny fahazarana, fa ndoantsika tsy handeha amin'ny fahazarana androany. Amen. Fa tena hoe hanararoatra ny fotoana isika izay mbola ahafahantsika manompo an'Andriamanitra, mbola ahafahantsika manompo ny tompo satria zava-dehibe zany. Amen. Raha sitrakareo dia ndoantsika hanao hira anankiray farany hanomanantsika ny fotsika eo anatrehan'ny tompo satria iain'ny tenin'Andriamanitra isika dia mba ho tany lonaka ane ny fotsika
ahafahan'ny tompo a mampaniry ny teniny ao anatintsika ao. Amen. Ndao irantsika lira hoe isan'ny lira nataontsika tamin'ny herininy hoe Saint-Esprit quand on l'a mon l'âme lit dans la joie. Ianareo ve nidikan'izany hoe rehefa eto ianao fanamasinao dia misy fifaliana ao amin'ny fanahiko. Amen. Fanatrehanao a no tena ampy indrindra ho ahy. Ny fanatrehanao a dia délivrance fanafahanao ahy. Ny fanatrehanao a ny fanasitrananao ahy. Amen. Manantena zavatra avy amin'ny tompo fa itsika androany minao fa manantena avy amin'ny tompo isika androany. Zay tia petraka afaka mipetraka, zay maniry hitsangana kosa dia afaka mitsangana ianao. Saint-Esprit comme toi là, mon âme lit dans la joie, ton présent, ça même me réconfort, toute la paix, toute la paix, toute la joie, les remplis nos les cœurs, Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Saint-Esprit quand on l'a, Saint-Esprit quand on l'a, mon âme lit dans la joie, ton présent même, ça même au réconfort, toute la paix, toute la paix, toute la joie, les remplis mon cœur, Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Dans ton présence, à la guérison. Dans ton présence, mon sentiment plus fort. Oh, dans ton présence, mon à la délivrance. C'est mino en sangrezanya, te domo na irritia yahwe. Eu fanatia não misy an'izao rehetra. Dans ton présence, mon à la guérison. Dans ton présence, mon sentiment plus fort. Dans ton présence, mon à la délivrance. Saint-Esprit, la peine à l'autre toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, quand on l'a, mon âme lit dans la joie, ton présence, ça même au réconfort, ça n'indira tupo, fitsara na wanai, toute la paix, toute la joie, les remplis nos les cœurs, Saint-Esprit, si l'histoire nous fait la peine à l'autre qui toi. Dans ton présence, viens à la guérison. Dans ton présence, mon sentiment plus fort. Dans ton présence, viens à la délivrance. Saint-Esprit, la paix, il en fera ça. Dans ton présence. Dans ton présence, viens à la guérison. Dans ton présence, mon sentiment plus fort. Dans ton présence, viens à la délivrance. Saint-Esprit, la paix à l'autre qui toi. Saint-Esprit, la peine à l'autre qui toi. Fanay masino tsy misy toanao. Saint-Esprit, la peine à l'autre qui toi. Kotsika te akamafo ny tompo sokafo ny fony vahoakanao androany. Alléluia. Amen. Afaka mahazo toerantsika manasa ny ralamansoritsika amin'izao fotoana izao a, manasa ny fifianana ihany koa. Sotra tompo.
Alléluia, Seigneur, merci pour ta présence. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao, Jésus, nous t'adorons. miankohaka aminao izay Jesosy. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Miankohaka eo anatrehanao izay Tompo. Qui sommes-nous, Seigneur, pour pouvoir nous approcher de toi? Ary iza moa izay no afaka manantona anao Tompo. Toi, le Dieu Tout-Puissant. Ianao ilay Andriamanitra mahery. C'est avec crainte et tremblement, Seigneur, Ary amin'ny tahotra sy ovitra Tompo que nous nous tenons devant ta face. no ijoroanay eo anatrehanao. Mais avec beaucoup d'assurance Fa nefa miaraka amin'ny fahazahoanantoka que tu es là, notre Père. fa eto ianao rainay. Et nous te regardons comme notre Père, Ary mbola mijery anao ihany izay ry rainay. comme tu nous regardes comme tes enfants. Tahaka ny jerevanao anay ohatra ny zanakao. Les enfants que tu as rachetés, Zanaka izay nifidianao, que tu as engendrés izay naterakao par ta grâce. tamin'ny fahasoavana. C'est avec beaucoup d'assurance et beaucoup de paix dans notre cœur Ary miaraka amin'ny fahazoanantoka sy fiadanana ao anaty fonay que nous venons devant toi, Seigneur. no anatonanay eo anatrehanao Tompo. Que nous tendons notre oreille vers toi, Seigneur, Ary anongilanana ny sofinay aminao pour t'écouter. mba hiaino anao. Livre-nous ton cœur. Ary asehoy aminay fonao, Parle-nous, Seigneur, mitenena aminay comme un père parle à ses enfants. tahaka ndray miresaka amin'ny zanany, Car nous sommes tes enfants. satria zanakao izay. Merci, Jésus. Misaotra Jesosy, Merci, Seigneur. misaotra Tompo. Alléluia. Aleluia, Amen. amen. Bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne. Miaraba antsika rehetra dia miaraba andreo izay manaraka anabaka. Et une invitation pour vous spécialement. Dia fanasana manokana ho anareo Si vous êtes à Tana, raha ohatra ka eto Antananarivo nareo ou si vous êtes de passage, na hoe sindra mandalo eto nous vous invitons à venir nous rejoindre dans nos réunions dia en présentiel. manasa anareo tonga hanatrika ny fivoriana eto an-toerany. Vous pouvez nous écrire, Afaka mifanoratra aminay nous nareo envoyer des messages si vous ne connaissez pas le lieu où nous nous rassemblons, afaka hoe mandefa message raha ohatra tsy hitanareo ilay toerana ivoriantsika et nous vous répondrons avec plaisir. dia tena hoe hamaly anareo amin'ny fifaliana izahay. Si vous vous trouvez en province, à Tamatave ou à Tuléar, Ary raha ohatra indray nareo ka any amin'ny faritany any Tuléar na any Toamasina vous pouvez toujours nous joindre à nous. dia mbola afaka miresaka aminay foana nareo Écrivez-nous tout simplement manorata fotsiny aminay et nous vous indiquerons l'adresse où nous nous rassemblons dans ces deux villes de province. dia ho atoronay aminareo hoe aiza ny toerana ivoriana any amin'ireny faritany ireny. Et que le Seigneur vous bénisse. dia ny tompo hitahy anareo. Alléluia. Nous allons prendre Alléluia. notre Bible dans l'épître de Paul aux Philippiens et le chapitre 3. Andray isika ao amin'ny epistile nisoratan'i Paolo amin'ny Filipiana toko fahatelo. Nous allons lire à partir du premier verset. Dia vakitsika manomboka amin'ny andiny voalohany. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Manomboka amin'ny andiny voalohany farany ry rahalahy mifalia ao amin'ny tompo tsy manahiranay ny manoratra teny averiny fa mahatsara anareo izany.
tandremo ny tenanareo amin'ny ambo, tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy, tandremo ny tenanareo amin'ny voakilema, fa isika ny voafora izay manompo amin'ny fanahin'Andriamanitra ary manao an Jesosy ary manao an Kristy Jesosy ho reharentsika ka tsy mitoky amin'ny nofo. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Kanefa mba manana izay itokiko amin'ny nofo ihany aho, raha misy olona hafa manao itoky amin'ny nofo, maika fa izao, fa voafora tamin'ny andro fahavalo aho avy amin'ny fototr'Israely, dia avy amin'ny firenen'ny Benjamina, hébreu sady avy amin'ny hébreu aho, araka ny lalàny dia fariseo, araka ny zotom-po dia nanenjika ny fiangonana, araka ny fahamarinana avy amin'ny lalàna dia tsy manan-tsiny. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Nefa izay azoko tombony dia nataoko fatiantoka kosa noho ny amin'ny Kristy, eny tokoa fa ataoko fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioaran'ny ny hatsaran'ny fahalalana ny Kristy Jesosy tompoko, izay niaretako ny fatiantoka ny zavatra rehetra ka ataoko taimboraka ireny mba ahazoko an'i Kristy ary mba ho hita ao aminy aho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna fa izay avy amin'ny finoanan'i Kristy dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Le verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Manomboka manjiny vafolo endy mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka mitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany raha mba misy atratrarako ny fitsanganana amin'ny maty tsy toy ny efa nahazo sahady aho na efa nateraka sahady fa miezaka aho hiazona izay niazonan'i Kristy Jesosy ahy. On va lire deux derniers versets, les versets 13 et 14. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Andinindroa farany ry rahalahy tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako fa zavatra iray loha no ataoko manadin'izay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha eny miezaka hanatratra ny marika aho azoko ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Alléluia. Amen. Paul est en train ici de montrer en quelque sorte un peu son CV. Paul eto dia ohatrany hoe mampiseho any CV-any Il montre qui il est. asehony hoe izy Qu'est-ce qu'il avait? ary inona ny zavatra nananany, Son titre, sa position, ny toerana nisy azy ny fiantsoana azy, ce en quoi il avait placé sa confiance. sy zavatra nitokiny rehetra. Et il nous dit que toutes ces choses, à partir du moment où il a connu le Seigneur,
dia izy miteny antsika hoe nanomboka tamin'ny fotoana izy a nahafantatra ny tompo. Il les a regardés comme étant une perte, comme de la boue. Dia nojereny aho fa tsy antoka tahaka ny taimboraka ireny. Dans un autre livre, dans le livre, dans une des épîtres aux Corinthiens, Ao amin'ny epistile Koritiana il parle d'une course dia miresaka izy a hazakazaka. et qu'il avait un objectif à atteindre Dia misy tanjona tokony ho tratrarina izy. et que dans cette course, Dia ao amin'io hazakazaka io a il s'est focalisé sur le but, l'objectif. dia mibanjina an'ilay tanjona izy a ho tratrarina. Et qu'il y a beaucoup de facteurs extérieurs qui sont venus Ary be dia be ny zavatra antranga avy any ivelany a pour le déranger, pour l'empêcher d'avancer. mba hanelingelina azy a ka tsy ahafahany a mandroso. Mais comme il avait un objectif, Fa nefa izy satria izy nanana tanjona il n'a pas considéré les facteurs extérieurs qui pouvaient l'empêcher d'avancer. dia tsy ny eritreretiny a ny zavatra mitranga any avelany a izay mety nanaka anazy a androso, Mais il a fixé son regard sur son objectif, fa nibanjina an'ilay tanjona izy sur un prix. amin'ilay loka. Parce qu'il y a un prix, il y a une récompense Satria misy loka a, misy valipiti a à la fin de cette course. any amin'ny farany io hazakazaka io. À la fin de notre marche chrétienne, Any amin'ny farany lalantsika maha-kristianantsika il y a une récompense. dia misy valipiti. Mais pour obtenir une récompense, Fa nefa mba ahafahantsika mahazo an'izay valipiti izay a il faut concourir. dia mila mihazakazaka isika. Le salut, il est gratuit. Ny famonjena dia maimaimpona. Lorsque nous avons cru au Seigneur, Rehefa nino an tompontsika nous nous sommes repentis de nos péchés, dia mibebaka any amin'ny fahotantsika isika nous sommes pardonnés, dia voavelontsika nous sommes sauvés, dia voavonjy nous isika sommes devenus des enfants de Dieu dia tonga zanak'Andriamanitra isika par grâce. tamin'ny alalan'ny fahasoavana. C'est gratuit. Maimaimpona le izy. Mais lorsque nous recevons ce salut Fa rehefa mandray an'io famonjena io isika gratuitement, maimaimpona nous avons une marche à faire. dia misy dia tokony alehantsika, misy lalana tokony alehantsika. Paul parle d'une course. Ary Paul eto dia miresaka hoe hazakazaka. Et à la fin de cette course, Any amin'ny farany io hazakazaka io il y a un prix, dia misy loka il any, y a une récompense misy valipiti any que le Seigneur nous a réservée. izay efa nomaniny tompo atsika. Mais en courant, nous ne pouvons pas courir n'importe comment. Fa rehefa mihazakazaka tsika dia tsy hoe zay mihazakazaka amin'izay tiantsika fotsiny. Dans une compétition, il y a des règles, Any amin'ny fifaninanana dia misy fitsipika, il y a des règles de jeu, misy fitsipika ny lalao any, et il misy y a des fitsipika lalao, adversaires. ary misy mpifanandrina aminao. Et ici, donc, Paul nous parle justement de cela. Ary Paul dia miresaka an'izany indrindra amintsika. Il nous dit que justement, à partir du moment où il a connu le Seigneur, Miteny izy hoe nanomboka tamin'ny fotoana nahafantarany any tompo a il a oublié tous les titres et toute position qu'il avait. dia adininy a ny anarana fiantsoana azy rehetra sy ny toerana izay nananany rehetra. Il n'a plus attaché son cœur à ces choses-là. Ary tsy nampifamatotra ny fony tamin'ireny zavatra ireny intsony izy. Parce que ces choses-là l'amenaient à oublier le Seigneur. Satria ireny zavatra ireny a dia nitondra azy a hanadino ny tompo. Le titre que nous pouvons avoir, Ny toerana izay mety hananantsika, la ny famille fiantsoana izay dont hananantsika, que nous appartenons, ny fianakaviana izay misy atsika, le travail que nous avons, ny asa izay hananantsika, le milieu social ou l'argent que nous possédons. ny saranga na ny vola izay hananantsika. Tout cela peut amener notre cœur à être gâté. Izany zavatra rehetra izany a dia mety hitondra ny fotsika ho simba. Ce n'est pas que c'est pas bon d'avoir tout ça. Tsy hoe ratsy akory manana an'izany a, Ce n'est pas un péché d'être riche. ary tsy fahotana ny manaka reny, Ce n'est pas un péché d'avoir des biens matériels.
Ary tsy fahotana ny manana zavatra ara-materialy, mais comment est l'état de notre cœur par rapport à ces choses-là. fa manahoana ny toe-pontsika manoloana an'ireny zavatra ireny. Paul, il donnait beaucoup d'importance à tout cela Paoly dia namelanja an'izany rehetra zany avant d'avoir rencontré le Seigneur. talohan'izy niaona tamin'ny tompo. Mais il nous dit qu'à partir du moment Fa où izy il a connu le Seigneur, miteny amintsika hoe nanomboka tamin'ny fotoana nahafantarany amin'ny tompo il a commencé à regarder ces choses comme de la boue, comme une perte. dia nanomboka nijery an'ireny zavatra ireny izy tahaka ny fatiantoka sy taimboraka. Pourquoi? Satria maninona Il dit afin de gagner Christ. hoy izy hoe mba ahafany mahazo an Kristy. C'est bien de souligner cela. Mila Afin tsipiatsika tsara de zay gagner Christ. mba azony an Kristy. Ça veut dire que ces choses-là Ny dikan'izany hoe ireny zavatra ireny peuvent nous empêcher dia mety hanakana antsika de gagner Christ mba tsy hahazo an Kristy si notre cœur est attaché à toutes ces choses que nous offre le monde. raha mifamatotra amin'ireny zavatra izay omeny izao tontolo izao ireny atsika ny fotsika. Comment est-ce qu'on peut gagner Christ? Ahoana moa ny ahafahantsika mahazo an Kristy? Il y a un terme que Paul utilise qui me touche beaucoup. Misy fiteny izay nilazany Paoly azy izay tena mahakasika ahy. Je vais lire le verset 8. Andiny fahavalo no vakiako. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Eny tokoa fa ataoko fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioarany ny hatsaran'ny fahalalana Kristy Jesosy Tompoko izay niaretako ny fatiantoka ny zavatra rehetra ka ataoko taimboraka ireny mba hazoko any Kristy. Il y a deux expressions que je voudrais souligner. Misy fiteny anankiroa tiako tsipihana eto. Le premier, il dit à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ny voalohany dia hoe noho ny fioarany hatsarany fahalalana ny Kristy Le Jesosy. deuxième, c'est afin de gagner Christ. Dia ny faharoa mba hazoko any Kristy. Paul parle de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Paoly dia miresaka ny fioarany hatsaran'ny fahalalana any Kristy Il ne Jesosy. parle pas de la connaissance de Jésus-Christ, Izy tsy miresaka fotsiny ny fahalalana any Jesosy mais Kristy. il insiste, il fait une emphase en disant l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Fa amafisiny le izy hoe ny fioaran'ny hatsaran'ny fahalalana any Kristy. Comment est-ce que toi et moi nous connaissons Jésus-Christ? Ohatry ny ahoana ny fahafantarako sy ny fahafantaranao any Kristy. Il fut un temps où j'avais participé à un jeu chrétien Nisy fotoana nandray anjara tamina lalao kristiana et on avait demandé à tous les participants c'est qui pour eux Jésus. dia nantanina tamin'ny mpandray anjara rehetra hoe iza moa Jesosy amin'izy ireo. Certains ont dit Jésus, il est le Seigneur, Ny sasany miteny hoe Jesosy ny tompo il est le Sauveur, izy mpamonjy il est le Fils de Dieu, izy ny zanak'Andriamanitra il est celui qui fait les miracles. izy le manao fahagagana. On a dit beaucoup de choses sur ce qu'est Jésus, Be dia be ny zavatra nitenenina hoe izy Jesosy sur la manière que chacun comprend ou connaît Jésus, tamin'ny fomba fahatakarany tsirairay avy na fahalalan'ny tsirairay avy selon Jesosy. l'image que chacun avait de Jésus. Araka ny sary nananany tsirairay avy ny amin'ny Jesosy. Mais la question se pose à chacun de nous aujourd'hui. Fa ny fanontaniana dia mipetraka amintsika tsirairay avy androany. Qui est Jésus pour toi? Iza Jesosy ho anao? Est-ce que tu connais vraiment Jésus? Tena fantatrao marina ve Jesosy? Est-ce que je connais réellement Jésus? Tena fantatro marina ve Jesosy? Tout le monde court dans ce monde. Ny olona rehetra dia mihazakazaka eto amin'ity zao tontolo izao ity. Il y a quelque chose qu'on cherche.
ary misy zavatra tetaviny Voilà pourquoi on court. dia zay mahatonga antsika miazakazaka. Il y a ceux qui courent pour avoir un travail, Misy miazakazaka mba hazoana asa, et ceux qui ont un travail, ils courent pour avoir un bon salaire. ary ilay manana asa indray dia miazakazaka mba hazo karama Il y tsara a ceux kokoa. qui courent pour finir leurs études. Misy miazakazaka mba hamita amin'ny Il y fianarana, a ceux qui courent pour avoir un mari ou une femme. misy miazakazaka mba hazoana Il vady, y a toujours des choses qui nous préoccupent dans la vie. ary misy zavatra be dehibe foana masahirana antsika Et eto nous amin'ny mettons fiainana. notre cœur dans ces choses-là. Dia lasa apetratsika any amin'ireny zavatra ireny ho fotsika, Nous nous investissons sur ces choses-là. dia lasa ataontsika any amin'ny fiainantsika. Mais Paul, Fa i Paoly il avait couru à travers toutes ces choses, niazakazaka tao anatin'ireny zavatra rehetra ireny au izy point même de persécuter le Seigneur, ary tonga hatrany amin'ny fanenjehana ny tompo ary tellement il izany, était zélé dans sa religion. ary tena nanana zotom-po izy tao amin'ny fivavahana, Il pensait que sa religion était vraiment le top des tops. ary izy tena nieritreritra hoe ny fivavahany dia tena top Mais il y a un moment où le Seigneur l'a arrêté. fa nisy taona ny tompo dia nanajanona azy Il s'est arrêté. dia nijanona izy, Il a demandé, qui es-tu, Seigneur? dia nanontany izy hoe izy ianao tompo, Et il a connu le Seigneur. dia nafantatra ny Et tompo izy, maintenant, il parle du Seigneur. dia amin'izao izy dia miresaka ny tompo Il parle en disant l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. dia izao ny teneny hoe ny fioarany hatsaran'ny fahalalana ny Kristy Jesosy. C'est-à-dire, s'il y a des connaissances que nous pouvons acquérir, Zany hoe raha misy fahalalana izay voaraintsika, la connaissance la plus excellente, c'est celle de connaître le Seigneur Jésus-Christ. dia ny fahalalana izay tsara indrindra na tsara lavitra dia ny fahalalana an Kristy Jesosy. Ce n'est pas connaître Jésus-Christ à travers ce qu'il a fait ou ce qu'il peut faire, Tsy hoe mahafantatra an Jesosy fotsiny aminy amin'ny zavatra nataony na amin'ny zavatra izay ho ataony, mais qui est réellement Jésus-Christ. fa iza marina moa Jesosy Kristy. Parce que Paul, lorsqu'il a connu Jésus-Christ, Satria Paoly tamin'izy nahalalany Jesosy Kristy tous ses centres d'intérêt ont complètement changé. dia izay tombony ho azy rehetrarehetra dia niova daholo. Tout ce qui avait de la valeur pour lui, c'est devenu comme de la boue. Dia izay zavatra nanana lanja rehetrarehetra ho azy lasa toy ny taimboraka. Tout ce qu'il recherchait, corps et âme, Izay zavatra ny tedaviny rehetra tamin'ny sainy sy ny fanahiny c'est vatany sy ny devenu fanahiny, comme de la perte. dia lasa faty-antoka, Il a changé complètement de direction. dia niova lalana tanteraka Il izy, n'a pas continué le chemin où il avait entrepris. dia tsy nitoy tamin'ilay lalana izay nalehany teo aloha izy. Lorsque nous avons connu Jésus, Fa rehefa nafantatra an Jesosy isika, quel chemin nous étions? tany amin'ny lalana ohatry ny ahoana no nisy atsika, Et maintenant que nous le connaissons, dia amin'izao tsika mahalala azy zao sur quel chemin nous sommes? eo amin'ny lalana manahoana isika, Est-ce que nous sommes sur le même chemin mbola eo amin'ilay lalana teo aloha ihany ve tsika, ou bien sur un chemin qui est à peu près pareil? sa eo amina lalana izay mbola mitovitovy amin'iny ihany? On n'est pas tout à fait sur ce chemin, mais on n'est pas tellement éloigné. Tsy hoe any amin'ilay lalana taloha sika fa tsy naka lavitra teo ihany, Ou bien nous sommes complètement éloignés de cette voie. sa tsika ny tena nana lavitra tanteraka an'io lalana taloha io, Parce que tout ce qui avait de la valeur pour Paul satria izay nanana lanja rehetra tamin'ny Paoly est devenu de la pourriture. dia lasa tonga fahaloavana zava-poana, C'est devenu de la boue. lasa taimboraka, Il a pris un chemin complètement opposé. tena naka lalana mifanohatra tamin'ny teo aloha mihitsy izy. Amen. Amen. Ces choses-là, je répète encore, comme l'a dit Paul, Ary reny zavatra ireny averiko ihany ozy Paoly ces choses-là nous amènent à oublier le Seigneur. reny zavatra ireny dia mitondra antsika anadino amin'ny tompo. Je ne dis pas que c'est pas bon d'avoir ses biens, Za tsy miteny hoe ratsy ny manana zavatra tsara, mais où se trouve notre cœur par rapport à tout cela? fa aiza ny fotsika manoloana izany zavatra rehetra izany. Les pharisiens, Ny fariseo
Ils ont médité la parole de Dieu. Zareo dia tena nandinika ny tenin'Andriamanitra. Ils cherchaient la vie éternelle à travers la parole de Dieu. Dia ry zareo nitady ny fiainana mandrakizay tamin'ny alalan'ny Et tenin'Andriamanitra. pour cela, ils méditaient jour et nuit. Dia tena hoe mandinika ny teny izy andro aman'alina. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5. Matthieu chapitre 5 Matthieu 5 et le verset 39. Teny andininy 7:30. Deux minutes. J'ai l'impression... Non, ce n'est pas ce passage. 2 minutes. Le temps de vérifier. Vetivety fotsiny Oui, ça... Non, Jean plutôt, pardon. Jean chapitre 5. Jaona 5 azafady Et le verset 39. Teny andininy 7:30. Oui. Jean 5, 39. Jaona 5:7:30. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Dininareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no hanananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara ahy. Donc, les pharisiens pensaient qu'en méditant la parole de Dieu, Ary ny fariseo zany dia nieritreritra hoe rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra ils auront la vie éternelle. dia hanana fiainana mandrakizay Mais izy Jésus ireo. leur dit, vous vous trompez. Fa Jesosy dia niteny tamin'izy ireo hoe Vous "Diso n'aurez pas ianareo, la vie éternelle en méditant la parole. tsy hanana fiainana mandrakizay ianareo eo am-pandinihana ny teny Mais cette parole rend témoignage de moi. fa ty teny ity dia manambara ahy." C'est-à-dire que lorsque vous lisez la parole, Ny dikan'izany hoe rehefa mamaky ny teny qu'est-ce que ianareo vous devez trouver? dia inona no tokony ho Vous hitanareo ao devez me connaître. tokony ho fantatrareo Parce que je suis la vie éternelle. satria izany fiainana Jésus mandrakizay. est le chemin, la vérité et la vie. Jesosy ny lalana fiainana La fahamarinana parole parle de Jésus. ary ny teny dia miresaka momba ny Jesosy. Donc eux, ils pensaient que à travers la parole, ils auraient la vie éternelle. Dia izy ireo dia nieritreritra hoe tamin'ny alalan'ny teny no azoan'izy ireo ny fiainana mandrakizay. Le centre de la parole de Dieu, Fa ny ivon'ny tenin'Andriamanitra c'est Jésus. dia Jesosy. Amen. Amen. Donc quand nous lisons la parole dans l'esprit, Rehefa mamaky ny teny ao amin'ny fanahy isika qu'est-ce que nous rencontrons? dia inona no hitantsika Nous ao? rencontrons le Seigneur. Mifanena amin'ny tompo ao Nous isika. connaissons le Seigneur. Mahafantatra ny tompo isika. Amen. Amen. À Béret, Acte chapitre 17. Acte 17. Asan'ny apôstôly 17. On va lire à partir du verset 10. Oui, de 10 à 12. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Certains d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes.
asan'ny apôstôly antoko fafito ambin'ny folo manomboka amin'ny andiny fafolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ary Paul sy Silasy dia tena mpandehanany ralahy niaraka tamin'izay no nialina akany Beria koa raha tonga tany izy dia niditra tao amin'ny sinagoga Jiosy ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tany Tesalonika satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro na marina izany na tsy koa maro tamin'ireo no nino ary tsy vitsy tamin'ny vehivavy jentilisa nanakaja sy ny lehilahy. Vous voyez les chrétiens de Bérée, hitanareo ny kristiana tany Beria ils étaient sages. Hein? endry izy ireo Tout ce qu'on leur parlait, zay zavatra nytenenina tamin'izy ireo tout ce qu'on leur disait zay zavatra nylazaina tamin'izy concernant ireo la parole de Dieu, momba ny tenin'Andriamanitra vérifier, ils scrutaient pour voir si cela est vrai ou faux. dia nijery izy ireo ary nandinika hoe marina zany sa diso nikatsaka an'izany izy ireo Ils ne croyaient pas à tout ce qu'on leur disait. ry zareo dia tsy nino zay rehetra Ils nolazaina vérifiaient tamin'izy sur la ireo base de la parole de Dieu. fa no hamarin'izy ireo izany tamin'ny alalan'ny teny fototry ny tenin'Andriamanitra. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Fa ina zavatra mitranga ankehitriny Beaucoup de chrétiens dans le monde maro ny kristiana eny amin'izao tontolo izao erak'izao tontolo izao scrutent aussi les Écritures, izy ireo koa dia mikatsaka mafy ny tenin'ny soratra comme l'avaient fait les pharisiens, tahaka ny nataondreo fariseo les pharisiens qui cherchaient la vie éternelle. fariseo zay nitady ny fiainana Mais les mandrakizay chrétiens d'aujourd'hui, fa ny kristiana ce ankehitriny n'est pas la vie éternelle qu'ils sont en train de chercher. tsy fiainana mandrakizay nitadiavin'izy ireo ato Ce n'est pas le Seigneur lui-même qu'ils sont en train de chercher. ary tsy ny tompo no tadiavin'izy ireo Mais ils cherchent comment est-ce qu'ils peuvent s'enrichir. fa ny zavatra tetaviny dia hoe ohatry ny ahoana ny ahafahan'izy ireo anakareny Où est-ce qu'il y a des bénédictions qu'on peut tirer? aiza misy fitahiana afaka alainy Mais Jésus a dit, fa Jesosy ny laza les Écritures parlent de moi. ny teny dia miresaka ny mombai na Jésus veut manambara que nous le connaissions, ary Jesosy dia tiany afantatra azy isika comme Paul l'a connu. tahaka ny nahafantaran'ny Paoly azy Et quand Paul l'a connu, tahaka nahafantaran'ny Paoly azy il a dit l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. dia zao ny lazainy hoe ny fioaran'ny fahatsarany ny fahalalànan'i Kristy Ça veut dire s'il y a une meilleure connaissance que nous devons avoir, zany hoe raha misy fahalalàna tsaratsara kokoa tokony ho azontsika c'est la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. dia ny fahalalàna Jesosy Kristy. Amen. Amen. Il y a des gens qui viennent présenter Jésus, ary misy olona tonga mampiseho an Jesosy mais un Jésus qui n'est pas le vrai Jésus. fa Jesosy zay tsy tena izy. Si nous revenons dans Philippiens chapitre 3, raha iverintsika amin'ny Filipiana toko fahatelo il y a une parole très très forte que Paul a utilisée. dia misy teny mafimafy kokoa zay lazain'i Paoly Le verset 2. andiny faharoa Il dit, prenez garde aux chiens, tandremo ny tenanareo amin'ny amboa prenez garde aux mauvais ouvriers, tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy prenez garde aux faux circoncis. tandremo ny tenanareo amin'ny voakilema. C'est fort ça. tena mafy zany Prenez garde aux chiens. tandremo ny tenanareo amin'ny amboa Parce que les chiens, ils font quoi? satria ina ny ataon'ny amboa Ils vous dévorent. manaikitra anareo izy mihinana anareo izy Ils dévorent tout ce que vous avez ary mandrapaka zay anananareo rehetra pour izy s'enrichir. mba anakarena Parce que leur Dieu, c'est leur ventre. satria mikibony no Andriamanitra. Voilà pourquoi nous avons besoin de connaître qui est réellement Jésus. Zay mahatonga antsika mila mahafantatra marina hoe iza moa Jesosy. Nous avons vraiment besoin de rencontrer réellement, personnellement Jésus. Ary tsika dia mila mifanena marina amin'ny Jesosy. Parce que si nous rencontrons ou si nous connaissons Jésus comme Paul l'a connu, Satria raha mifanena aminy isika sy mahafantatra azy tahaka ny nahafantaran'ny Paoly azy nos priorités vont changer. dia iova ny lahara-pamehantsika Nos centres d'intérêt vont changer. ary iova zay zavatra mahaliana antsika. Notre cœur, notre position, notre titre vont changer. Dia ny fosika ny toerantsika sy izay fiantsonantsika dia iova. Amen. Amen.
connaître l'excellence, avoir l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Manana ny fioaran'ny fahalalana an Jesosy Kristy. C'est pas Fahatsaran'ny seulement, fahalalana an ce Jesosy n'est pas Kristy. seulement connaître, Tsy hoe mahafantatra fotsiny a, mais connaître l'excellence. fa mahafantatra Avoir la connaissance de l'excellence de Jésus-Christ. fa manana ny fioaran'ny fahatsaran'ny fahalalana an Kristy Et Jesosy. cette connaissance, ce n'est pas seulement connaître qu'il est né à Bethléem, Ary io fahafantarana io a dia tsy mahafantatra fotsiny hoe teraka tany Betlehem izy a, qu'il est le fils de Joseph et Marie, hoe zanaka Josefa sy Maria izy, qu'il est mort sur la croix, mahateo amin'ny hazo fijaliana izy, qu'il nous a sauvés. namonjy atsika izy. Ça ne suffit pas. Tsy ampy izay, Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. ary tsy fahalalana ara-tsaina le izy, Notre connaissance intellectuelle de Jésus fa ny fahalalantsika ara-tsaina an Jesosy a fait de nous des religieux. dia ahatonga antsika ho lasa mpandeha amin'ny fombafombam-pivavahana, On n'avance pas. dia tsy mandroso isika. On prétend connaître Jésus, Mody mahafantatra an Jesosy isika, on peut le servir, afaka manompo azy isika, on peut venir à toutes les réunions de l'Église, afaka tonga amin'ny fivoriam-bavaka rehetra eo am-piangonana mais isika, notre vie continue, fa ny fiainantsika dia mitohy, notre chemin continue, lalantsika dia mitohy, rien n'a changé. tsy zavatra On niova, porte tout simplement le nom de chrétien. ary mitondra ny anarany kristianina fotsiny sika. Paul, I Paoly a, lorsqu'il a connu réellement Jésus, rehefa nafantatra marina an Jesosy izy a, sa vie a complètement. dia tena nitsimbadika ny fiainany a. Nous connaissons tous l'apôtre Jean. Mahafantatra isika any apôstôly Jaona, Qu'est-ce qu'il avait fait pendant que le Seigneur était encore sur terre? inona ny zavatra nataony tamin'ny Jesosy mbola tetỳ ambonin'ny tany. Jean chapitre 21. Jaona toko faha 20. Jean chapitre 21 et le verset 20. Jaona toko faha 20 andiny faha 20. Pierre s'étant retourné, il vit venir après eux, le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» Dia nitodika Petera ka nahita ny mpianatra izay tiany Jesosy manaraka, dia ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoana ka nanao hoe, Tompoko, iza no hamadika anao? Un des disciples, donc, s'était penché, il s'était couché sur la poitrine de Jésus. Nisy mpianatra anankiray zany a, dia niankina teo an-tratran'i Jesosy. C'était Jean. I Jaona io. Jean, à cette époque, Ary Jaona tamin'io vanim-potoana io a, il était très jeune. tena mbola tanora izy. Alors, pendant que Jésus était avec les disciples, Dia raha ohatra tamin'ny fotoana niarahan'i Jesosy tamin'ny mpianatra, Jean aussi, il était là. dia teo ihany koa Jaona, Ils étaient en réunion. dia tao anaty fivoriany foritra. Et Jean se couche sur la poitrine de Jésus. Dia Jesosy a niankina teo an-tratrany, Jaona niankina teo an-tratran'i Jesosy. Merci. Admettons qu'il y ait des personnes, des adultes qui se réunissent. Ndaontsika eritreritra hoe misy olon-dehibe mivory a, Et un d'entre eux, en pleine réunion, se couche sur la poitrine de l'autre. dia ny ray amin'izy ireo ao anatin'ilay fivoriana dia miankina eo ao-tratran'ilay anankiray. Ça, c'est pas normal. Tsy normal zany a. Mais dans cette situation, c'était normal. Fa tao anatin'ity toe-javatra ity a dia normal le izy. Pourquoi c'était normal? Fa nanina le izy normal? Parce que Jean était encore très jeune. Satria Jaona dia mbola tena tanora. Si nous sommes en réunion,
raha ohatra tsika anaty et fivoriana un de mes enfants, pendant la réunion, se couche sur ma poitrine, dia ny zanako a tonga eo amiko a dia miankina eo il n'y amitratra aura pas de problème. dia tsy solany zany Pourquoi? satria manino Parce que c'est un enfant. satria zaza izy. Alors, Jean s'est couché sur la poitrine de Jésus. dia ijaonona dia niankina teo atratran'i jesosy. Ah, ça c'est Jésus, je me couche sur la poitrine du Seigneur. Jesosy ito a hiankina eo atratran'ny tompo a. Mais regardons Jean quelques années plus tard. Fandao itsika hijery an'izao taona vitsivitsy taty aoriana. Apocalypse chapitre 1. Apokalipsy antoko voalohany Le verset 17. andiny fafito ambin'ny folo. C'est Jean qui a écrit ce livre. Ary jaona no nanoratra an'ity boky ity. Quand je le vis, il parle du Seigneur, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Ary nahita azy aho, ary raha nahita azy aho dia laviny ankohaka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony. Fa izy nanendry tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe aza matahotra, izaho ny voalohany sy farany. C'est le Jean qui s'était couché sur la poitrine de Jésus. Ijaona io a lay a niankina teo atratran'i Jesosy. Jésus était mort, Maty Jesosy, ressuscité, nitsangana il tamin'ny est maty monté au ciel. dia niakatra tany an-danitra. Après les années qui se sont passées, tous les apôtres sont morts Dia nandeha ny fotoana dia maty daholo ny apôstôly a. et Jean seul était resté. Dia ijaona rehetra sisany tavela. Il était emprisonné dans la prison dans l'île de Patmos. Ary izy a dia nigadraina tany amin'ny nosy Patimosy. Il a mûri, Dia niamatotra il a izy, grandi nilehibe izy, et il a revu le Seigneur. dia niverina nahita ny tompo izy. Quelle a été son attitude? Dia nanahoana ny toepony. Il n'a pas vu le Seigneur depuis longtemps. Efa ela be izy ny tsy nahita ny tompo. Il pourrait dire, ah Seigneur, maintenant je te vois encore. Izy tsy nanao hoe Jesosy hitako indray ianao. Et il pouvait aller l'embrasser, se coucher encore sur sa poitrine. Dia hoe nihazakazaka izy dia mbola namihana azy indray ankina eo Mais atratrany. ce n'est pas ce qu'il a fait. Fa tsy izay no nataony. Qu'est-ce qu'il a fait? Fa inona nataony? Il a eu une autre manière de voir le Seigneur. Nanana fomba fijery hafa izy ny amin'ny Au tompo. lieu d'aller embrasser le Seigneur, Raha tokony tonga izy a dia amihana ny tompo a. il était tombé à terre et il s'est prosterné. Tena hoe nikohaka tamin'ny tany izy. Il a compris qui est réellement Jésus. Ary takany hoe iza marina moa any Jesosy. Autre était sa vision pendant qu'il était un disciple. Hafa ny fijeriny a tamin'izy mbola mpianatra. Autre était sa vision du Seigneur pendant que le Seigneur était sur terre. Hafa ny fijeriny amin'ny tompo a tamin'izy mbola tetỳ ambonin'ny tany. Mais Jean, après, il a grandi. Fa rehefa avy eo a dia nialehibe Sa Jaona. vision du Seigneur a complètement changé. Dia niova tanteraka ny fomba fijeriny amin'ny tompo. Il a connu réellement qui est Jésus. Ary takany hoe iza marina moa any Jesosy. Ce matin, Amin'ity maraina ity a, quelle est l'image que nous avons de Jésus? inona ny fijery a ahitantsika an' Jesosy, inona ny sary ananantsika momba an' Jesosy? Celui qui répond à nos prières? Izay mamaly ny vavantsika ve? Celui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin? Le manome atsika izay ilayntsika rehetra ve? Celui à qui nous pouvons tout demander? Ilay afaka angatantsika zavatra rehetra ve? Celui qui m'a sauvé? Ilay namonjy ahy ve? Est-ce que nous avons une connaissance intellectuelle seulement du Seigneur? Manana fahalalana ara-tsaina fotsiny ve tsika ny tompo? Ou nous connaissons réellement le Seigneur? Sa fantatsika marina hoe iza ny tompo? C'est par la révélation du Saint-Esprit que nous pouvons connaître réellement le Seigneur. Ary amin'ny alalan'ny fanambaran'ny fanahy masina no ahafantarantsika marina hoe iza ny tompo. Connu le Seigneur. Paoly a tamin'izy nafantatra ny tompo a, Non seulement que tout ce qui avait de l'importance pour lui est devenu comme une perte et de la boue, tsy hoe sy zavatra rehetra nieritreretina nanalanja teo aminy a dia lasa fatiantoka mais bien plus encore. temboraka teo aminy fa ny ohatran'izay ihany ary.
On va revenir dans Philippiens chapitre 3. Iverina amin'ny Filipiana toko fahatelo isika. On va lire le verset 10. Andininy fafolo. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Andininy fafolo endy mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany. Comment est-ce que Paul a connu Jésus? Ahoana no nahafantarany Paoly an Jesosy? Il a connu Jésus Nahafantatra an Jesosy à izy travers l'œuvre de la croix. tamin'ny alalan'ny asan'ny azo fijaliana. Que par la croix de Jésus, sa mort sur la croix, Tamin'ny alalan'ny fahafatesany Jesosy nous teo amin'ny azo avons fijaliana obtenu le pardon. nahazo an famelan-keloka Le isika. pardon de nos péchés. Famelan-keloka ny amin'ny Nous avons otatsika été fahotatsika justifiés ary no amarinina isika et sanctifiés. dia no amasinina. Paul a compris que ces bénédictions-là Ary Paoly dia natakatra hoe ireo fitahin'ireo sont nettement supérieures que toutes les bénédictions matérielles que nous pouvons avoir sur la terre. dia mihoatra lavitra no ny fitahiana ara-materiala izay mety hananantsika eto ambonin'ny tany. Et donc il a compris Dia azony qu'il doit s'associer au Seigneur. dia tahaka ny hoe mila mifamatotra amin'ny tompo izy. S'associer dans la communion, dans les souffrances, Miray amin'ny tompo ao amin'ny fiaretany dans la mort ao amin'ny fahafatesany et dans la résurrection. dia ao amin'ny fitsanganany. Je vais commencer par la résurrection. Atompoko any amin'ny fitsanganana le izy. Il y a une double résurrection que nous avons du Seigneur. Misy fitsanganana maty anankiroa izay ananantsika amin'ny tompo. Quelle est cette double résurrection? Ary inona io fitsanganana maty io? Lorsque nous participons aux souffrances du Seigneur, Rehefa mandray anjara isika ao amin'ny fijalian'ny tompo, pendant que nous souffrons, eo amin'ny fijaliantsika na eo au amin'ny lieu de nous fiaretatsika, plaindre, raha tokony monimmonina au isika, lieu de donner tort au Seigneur, raha tokony hametsiny amin'ny tompo nous nous isika, soumettons au Seigneur, dia manetry tena eo nous anatrehany nous tompo isika, chargeons de notre croix, mitondra ny azy nous fijaliantsika, renions à nous-mêmes mandany et tenantsika, nous suivons le Seigneur. dia manaraka ny tompo Nous lui isika, faisons confiance en toutes choses. matoky azy isika amin'ny zavatra rehetra. Ces souffrances Dia io fiaretana io font mourir notre chair. dia mamono ny nofontsika. Lorsque nous nous abandonnons au Seigneur dans toutes ces situations, Ary rehefa mamotsitra ny zavatra rehetra isika, ny amintsika rehetra isika eo anatrehan'ny tompo ao anatin'io le toejavatra vieil io homme meurt. dia maty le olona taloha. Et quand le vieil homme meurt, Ary rehefa maty le olona il taloha est enterré. dia alevina izy. Nous mourons de jour en jour. Dia maty isika isan'andro Et isan'andro. il y a un nouvel homme, l'homme nouveau, Dia misy olona vaovao qui est régénéré en Christ, izay nateraka indray ao amin'ny Kristy grandit et se développe en nous. mialehibe ao anatsika. C'est la nouvelle créature, Dia zay le olona vaovao créée à l'image de Dieu. izay niforonina amin'ny endrika Et là, nous Andriamanitra. marchons dans une vie de résurrection. Dia eo isika mandeha amin'ny fiainan'ny fitsanganana. Nous ne sommes pas offensés par tout ce qui se passe Ary tsika dia tsy mora tezitra ny amin'izay zavatra parce rehetra que nous mitrano, sommes tsy tohany. morts. Satria isika efa maty. Nous ne sommes pas attachés aux choses de ce monde Isika dia tsy mifamatotra amin'ny zavatra parce que amin'izao nous tontolo sommes izao. morts. Satria isika efa maty. Nous ne sommes pas attachés à notre titre Ary tsika dia tsy mifamatotra parce que nous sommes toerana morts. misy atsika satria isika efa Et maty. celui qui vit aujourd'hui, Ary le velona c'est ankehitriny une nouvelle personne. dia olona vaovao. Toutes les choses anciennes sont passées. Ary efa lasa ny zavatra Et taloha donc nous marchons en nouveauté de vie. dia lasa miaina isika ao anatina Parce que fiainana les vaovao. choses anciennes sont passées. Satria efa lasa ny zavatra Ça, taloha. c'est la première résurrection. Zay ny fitsanganana voalohany. Amen.
Amen. La deuxième résurrection, Ary ny fitsanganana faharoa c'est que au retour du Seigneur, hoe amin'ny fiverenan'ny tompo ceux qui sont encore vivants, izay mbola velona ils seront transformés dia hovaina izy ireo et élevés au ciel. dia ho atsangana makany Et ceux an-danitra qui sont déjà morts, ary ireo efa maty ils vont connaître la résurrection. dia hiaina amin'ny fitsanganana maty izy. Si toi et moi, Raha ohatra ka zaho sy ianao nous faisons partie de ces gens-là, raha ao anatin'ilay efa maty nous allons être ressuscités ensemble. dia hiara-tsangana amin'ny maty isika. Pourquoi et comment? Satria nahoana ary manahoana. Je vais vous donner une image. Omeko kisarisary ianareo Lorsque Dieu a créé l'humanité, rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra, il a créé un homme, lehilahy iray no ny foroniny, Adam. Adamo. C'est ce que nous dit la Bible. Izay lazainy baiboly amintsika. Nous savons quand Adam a été créé. Fantatsika hoe tamin'ny fotoana nahoana no ny foronina i Mais Adamo. quand est-ce que toi et moi nous avons été créés? Fa fantatsika ve hoe tamin'ny fotoana nahoana isika no ny foronina. Est-ce que Dieu a continué à créer des gens jour après jour? Andriamanitra ve dia nitoy nanamboatra olona isanandro isanandro isanandro? Non. Tsy izay. Lorsque Dieu a créé Adam, Andriamanitra rehefa nanamboatra ny Adama nous avons déjà été créés en Adam. dia efa niforonina tao anatin'ny Adama isika. Mais on attendait le jour de notre arrivée dans le monde. Fa ny andro fotsiny tsika ny fotoana hatongavantsika teto amin'izao tontolo izao. Donc toute l'humanité Zany hoe ny olombelona rehetra a été créée en Adam. dia efa niforonina tao amin'ny Adama. Lorsque Adam a été créé, Ary rehefa niforonina i Adama toi et moi, nous avons été créés en même temps. dia zaho sy ianao dia efa niforonina niaraka tamin'izay. C'est pour cela Ary izay no antony que lorsque Adam a péché hoe rehefa nanoty Adama et que la mort est entrée en lui, dia tafiditra tao anatiny ny ça fahafatesana a été contaminé à nous tous. dia lasa navoantsika rehetra izany. Voilà pourquoi nous subissons les conséquences du péché. Izay mahatonga antsika mizaka ny vokatry ny fahotana. Mais maintenant que nous sommes devenus des enfants de Dieu, Fa rehefa tonga zanak'Andriamanitra isika qu'est-ce qui se ankehitriny, passe? inona ny zavatra Nous mitrano? sommes en Jésus-Christ Ao amin'ny Jesosy et Kristy isika Jésus-Christ est en nous. dia ao amintsika Jesosy Lorsque Kristy. Jésus a été ressuscité des morts, Rehefa natsangana tamin'ny maty parce que nous Jesosy sommes en Jésus, satria isika ao nous amin'ny sommes Jesosy ressuscités avec lui. dia niara-natsangana taminy ihany koa zany sika. Amen. Amen. Voilà pourquoi Ary izay no antony hoe Paul parle miteny Paoly de la communion de ses souffrances ny amin'ny fiombonana ny pour amin'ny devenir conforme à lui dans sa mort. fiombonana amin'ny fizaliana mba mitoviana amin'ny endriky ny fahafatesana. Parce que nous sommes en Jésus. Satria isika ao amin'ny Jesosy. Mais Jésus aussi, il est en nous. Fa Jesosy koa dia ao amintsika. Amen. Amen. J'espère que vous me comprenez. Mino hoe azonareo Comme Jésus s'est chargé de sa croix, tahaka ny Jesosy nitondra ny azy fizaliany voilà pourquoi nous aussi, dia tahaka izay ihany koa isika nous avons besoin de nous charger de notre croix. mila mitondra ny azy fizalitsika isika. Comme Jésus Tahaka ny Jesosy s'est renié lui-même et sa position et sa place dans le ciel, nandany tenany izy ary namotsitra ny toerany tany an-danitra nous avons besoin de renoncer dia mila ihany koa isika à mandà toute gloire que nous avons, ny voninahitra rehetra izay à mety tout hananantsika, titre, à toute position, ny amin'ny toerana rehetra izay mety hananantsika, à tout orgueil, amin'ny avinavina, à tout ce qui nous attache. amin'izay mampifamatotra atsika. C'est pour cela que nous avons besoin Ary izay mahatonga antsika de hoe mila participer aux souffrances du Seigneur. mandray anjara amin'ny fizalian'i Kristy. Donc lorsque nous écoutons la parole Zany hoe rehefa mihaino ny teny isika, et lorsque nous lisons la parole, rehefa mamaky ny teny isika, ça doit nous amener à connaître, à rencontrer le Seigneur.
dia tokony mitondra antsika izany ahafantatra sy hiaona amin'ny tompo Parce que toute la parole parle de Jésus. satria ny teny rehetra dia manambara an Jesosy. Ce n'est pas facile, Ary tsy mora izany a, parce que le monde a sa course satria izao tontolo izao a dia manana ny hazakazany et son influence, sy ny fisarihany. et beaucoup de chrétiens sont influencés Dia be ny kristianina voasarika à suivre cette course manaraka an'izany hazakazaka pour izany s'identifier au monde, ary manahaka an'izao tontolo pour izao ressembler au monde, mba hitovy amin'izao tontolo pour izao, avoir ce que le monde donne ou peut donner. mba ahazo izay omen'izao tontolo izao na afaka omen'izao tontolo izao. On a des titres, on a des positions Manana toerantsika, manana anarana qu'on isika veut protéger, izay tiantsika harovana comme le monde le fait. tahaka ny ataon'izao tontolo izao. Il y a la convoitise de ce monde Ary misy ny fitsiriritana an'izao tontolo qui izao attire les gens. izay misarika olona. Et voilà pourquoi il y a des chiens, Dia izay mahatonga an'izy hoe misy amboa comme dit Paul, tahaka ny lazain'i Paoly qui sont là izay eo a pour utiliser la parole mba hampiasa ny teny a pour dévorer. mba andrapaka. Où est-ce qu'il y a des bénédictions? Aiza misy Où fitahina, est-ce qu'il y a des richesses? aiza misy Des bénédictions et fananakarena, des richesses. fitahina sy Matériel. fananakarena ara-materialy. On est attaché à un christianisme matérialiste. Ary lasa mifamatotra isika amin'ny kristianisma Mais ara-materialy. Jésus a dit, Fa Jesosy ny ces teny a paroles parlent de moi. hoe ny teny a dia manambara ahy. En lisant ma parole, Ary rehefa mamaky ny teniko a vous devez me connaître. dia tokony mahafantatra ahy ianareo. Amen. Amen. Ce n'est pas en vain, frères et sœurs, cette course. Fa nefa ny antsy foana izany hazakazaka izany raha lasaina bavy a. Parce que en suivant cette course, Satria rehefa manaraka an'io hazakazaka io isika, en nous associant aux souffrances du Seigneur, ary rehefa miombona amin'ny fijalian'ny tompo isika, en nous associant à sa mort rehefa miombona amin'ny fahafatesany et à sa résurrection, sy amin'ny fitsanganany, nous obtiendrons la récompense. dia ho azontsika ilay valim-pity, Nous obtiendrons le prix. ho azontsika ilay loka. Et c'est ce que Paul, pour terminer, Ary izay a no lazain'i Paoly amaranantsika azy a, parle au verset 13 et 14. eo amin'ny andiny fahatelo De ambin'ny folo sy Philippiens faefatra ambin'ny folo a, Filipiana toko fahatelo ihany. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Andiny fahatelo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo amin'ilay Filipiana toko fahatelo teo a, ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray loha no ataoko, manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Endy, miezaka hanatratra ny marika aho, azoko ny lokan'ny fiantson'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Nous ne sommes pas encore parvenus. Mbola tsy tonga isika, On n'est pas encore parfait. mbola tsy tanteraka isika. Le Seigneur veut travailler en nous. Ary betsaka ny zavatra izay mbola tiany tompo hiasana ao anatsika, Mais nous ne devons pas perdre courage. fa tokony a tsy ho kivy isika, Nous devons continuer à courir cette course fa tokony mitohy a mihazakazaka ao anatin'izay hazakazaka izay, et oublier ce qui est en arrière. dia manadino a ny any aoriana. On ne peut rien garder de ce qui était en arrière. Ary tsy afaka miazona nanaina isika any amin'izay tany aoriana, Ce sont des fardeaux fa vesatra ireny qui nous empêchent d'avancer. izay manahaka anantsika tsy handroso. Nous avons besoin de nous débarrasser de tout fardeau Fa mila mamotsitra izay vesatra rehetra eo amintsika isika, pour être libre, mba ahafahantsika ho afaka, être léger ho maivana, et continuer à courir, dia hanohy ny hazakazaka, continuer à avancer hanohy a handroso, et ne pas nous laisser charger, avoir des poids en nous. dia tsy hamela ny tenantsika ho vesarany na vesatra.
Le monde ne veut pas que nous avancions. Ary zao tontolo zao dia tsy tiany isika ara-mandroso. Il peut nous montrer un chemin, Afaka mampiseho antsika lalana izy a, mais nous avons besoin de prendre un autre chemin. fa mila mandray lalana hafa isika. Manadino a izay any aoriana Et nous porter vers ce qui est en avant. dia mandroso a makany amin'izay makany aloha. C'est-à-dire, il y a une autodiscipline. Zany hoe misy fifehezan-tena ao. Il n'y a pas de loi. Tsy za a, Il n'y a pas de loi. loa. Ouais. Tsy misy lalàna On n'impose de loi à personne. ary tsy mametraka lalàna amin'ny zana izy. Wow, toi, tu dois faire ceci, c'est pas cela, ainsi de suite. Non. Tokony manao izao ianao, tokony manao izao ianao, tokony manao izao ianao, tsy izay. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Fa tamin'ny fahafahana no ianatsoany Kristy antsika. Mais cette liberté n'est pas un désordre. Fa io fahafahana io nefa dia tsy korotana akory. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous Manana fahanan'Andriamanitra isika ao qui nous anatsika, enseigne toutes choses, izay mampianatra antsika ny zavatra qui nous rehetra, donne du discernement sur toutes choses. izay manome antsika fanavana amin'ny zavatra Nous avons sa parole rehetra, manana ny qui teniny nous isika, enseigne à réajuster certaines choses, izay mampianatra antsika anitsy zavatra à sasasasany, réajuster ce qu'il faut réajuster, anitsy izay tokony ahitsy, à nous aligner à la volonté et au plan du Seigneur, ary fanaraka amin'ny ce qui n'est sitrapon'Andriamanitra, pas facile à notre chair, izay tsy mora ho an'ny nofontsika, ce qui n'est pas facile à l'homme naturel. tsy mora ho amin'ny olona ara-natoraly. Mais si nous nous soumettons à cela, Fa raha ohatra isika ka manaiky an'izay, nous obéissons, mankatoa, nous aurons donc la récompense, dia ahazo le valipiti le isika prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. ny lokan'ny fiantson'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Parce que Jesosy. c'est cela que nous avons été appelés. Satria izay no ny antsonantsika. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Miaraka hitsangana isika, Alléluia. Merci Jésus. misaotra Jesosy. Alléluia. Alléluia. Quel Dieu merveilleux nous t'avons, Seigneur. Tena tsara hoe manana anao zay Tompo. Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur Tompo, sokafo ny maso ny fonay pour que nous puissions te voir, mba ahafahanay mahita anao te connaître réellement. ary ahafantatra anao marina. Enlève en nous, Seigneur, tout fardeau Esory ao anatinay ny vesatra rehetra qui nous empêche d'avancer. izay manakana anay tsy handroso. Montre-nous, Seigneur, la voie nouvelle que tu as tracée. Asehoanay le lalana vaovao izay nisoritinao pour que nous puissions être comme l'apôtre Paul, mba ahafahanay ho tonga tahaka ny apôstôly Paoly, changer complètement de direction, mba tena hiova lalana tanteraka, détruire toutes nos forteresses, ary andrava ny fiarovana mafy rehetra, nos raisonnements, ny fisainanay, abandonner nos titres, ary amotsitra Nos ny positions. fiantsonana ny anarana ny toeranay, notre gloire, notre honneur, ny voninahitray, tout ce que nous croyons ou nous pensons être ou avoir, izay zavatra eritreretinay hoe anananay na hoe mahazainay, et nous humilier sous ta main puissante, Seigneur, dia anetry tena eo ambany tana être maherinao transformés. mba ho vaina. Apprends-nous, Seigneur, Ampianaro izay Tompo, à nous associer à tes souffrances, mba hiombona ao amin'ny fijalinao, à ta mort amin'ny fahafatesanao et à ta résurrection. sy amin'ny fitsangananao. Apprends-nous à mourir chaque jour, Seigneur, Ampianaro izay ho faty isan'andro Tompo, et accepter les souffrances dia anaiky ny fijaliana en sachant que tu es là amin'ny fahafantarana hoe eo ianao pour nous accompagner mba hiaraka aminay, et que nos souffrances ary ny fijalianay sont tes souffrances, Seigneur, dia ny fijalianao Tompo, et que tu veux te charger de nos souffrances
ary ianao dia hitondra ny fijalianay mais que nous avons besoin de nous abandonner à toi. fa tena mila mamela ny tenanay izay eo anatrehanao. Seigneur, merci. Tompo misaotra. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Merci, Jésus. Fatolotranao ampifaliana tanteraka ny zavatra rehetra. Fotoana angamba zao raha lasanabavy raha mbola manana fotoantsika andiniana ny tenantsika, andiniantsika ny lalantsika eo anatrehan'ny Tompo, andiniantsika izay tokony ahitsy rehetrarehetra amin'ny fiainantsika. Dinio zany na dia fotoana fohy fotsiny aza dia tena mivavaha eo anatrehan'ny Tompo androany, vavaha eo anatrehan'ny Tompo. Fantatrao tsara raha lasanabavy fa miteny aminao fanamasina, ary androany izy dia mbola miteny tamintsika indray raha lasanabavy eo. Fantatra fa be dia be ny zavatra izay ambarany fanahy masina antsika mandritry ny herinandro isaky miaona aminy isika. Ena dia tsy mifandray aminy asika dia mbola miteny amintsika foana ny fanahy masina any anatin'ny fieritreretantsika, miteny ao am-pontsika izy. Misy zavatra marina indray eo amin'ny lalantsika izay izorantsika makristianantsika, izay tenenan'ny Tompo amintsika hoe tia itsio, tia amboary. Antsika androany tena hiantoraka araka izany hirantsika izany hoe tena resy lahatra marina ve tsika raha lasanabavy, hanolotra ny amintsika hoe Tompo tena afohiko ty zavatra ty marary manaintaina fa afohiko Andriamanitra atolotro anao zany, afohiko atolotro anao zany Andriamanitra. Mety tena ohatra misaoty anaty antsa anaty tsy mahafantatra izay hiafarako akory fa atolotro anao zany Tompo.
tompo atolotra anao ny foko atolotra anao tompo ny avinaviko atolotra anao tompo ny momba rehetra atolotra anao tompo ny fievitro atolotra anao zay momba rehetra zay micrée résistance rehetrarehetra ao anatiko Andriamanitra zay mahatonga fanoerana rehetrarehetra ao anatiko tompo afoiko anao zany ty s'abandonner aminao tanteraka ty afoy tenako anao tanteraka tompo androany enono fivavaka ny olona tsiraray avy mareny antsoantso ny olona tsiraray avy eny ampitoerana eny enao androany mareny kikika tompo tsy mahova ny tenan'izy ireo tsy mahova ny tenany olona tompo fa ny finiavana ny conviction ny fandresen-dahatra zay apetraka ao any anatin'ny fony kosa no anehoanao ny fahasoavanao anehoanao ny fahasoavanao avitany izy ireo Andriamanitra zay mety tsy vitany teo aloha Andriamanitra o Jesosy o tiany tenako intiny tenako ho anao manontolo tompo ho anao manontolo tompo ray soanja lazao tiny tenako tiny tenako tompo intiny tenako ho anao manontolo tompo ray soanjaka ho anao manontolo tompo ho anao manontolo tompo ray soanjaka raha lasianabavy mbola fahafana lehibe no afahantsika miray latabatra amin'ny tompo amin'ity androany ity ao anatin'izany taridalana zany everiko hoe ampy feno zany tenin'Andriamanitra izany afahantsika tena mandinika ny fiainantsika mbola manome occasion atsika indray ny tompo mbola manome fahafana ho atsika indray ny tompo hoe raha mbola isy ty herinandro ity mbola isy ny tapany ariva amin'ity alahady afahantsika mandeha miendrika ny fanjakan'Andriamanitra andaontsika andinika ny tenantsika amin'izao fotoana izao raha lasianabavy andray ny fanasan'ny tompo isika hozy izy ny tenan'Andriamanitra hoe aza mandray an'izany fanasan'izany amin'ny fanatsomendrika isika fa aoka izay andray an'izany dia samy andinika ny tenany samy izany tenany izany lalany raha lasianabavy fandraisana fanasan'ny tompo marina fa teo ihany tokoa ny nanoloran'i Jesosy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana izay nanolorany ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana nanokatra fanekena vaovao atsika raha lasianabavy afahantsika manana an'izao firaisana izao afahantsika manana an'izao fiombonana izao ao amin'ny tompo fa ihany koa hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny fotoana rehetra na oviana no andraisanareo sy nananareo ny mofo sy sotroanareo ny kapoka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny azay no antony andraisantsika ny latabatra ny tompo raha mbola afaka mandray an'izany isika fa kosa raha lasianabavy nitahaka ny fanafatsika araka ny tenin'Andriamanitra teo hoe aiza ho aiza ny fiainantsika eo anatrehan'ny tompo aiza ho aiza ny fiainantsika aiza ho aiza ny fahafantarantsika ny Kristy marina tena miaina ny fiainantsika mahakristianina ve tena miaina amin'izay fahafantarana ny Kristy izay fa mino fa araka le tenin'ny tompo tamin'ny Jaona 5 teo isaky ny hamaky ny tenin'Andriamanitra isika tsy tahaka ny andreo fariseo hoe andinika ny soratra masina isika fa rehefa mitazana ny tenin'Andriamanitra isika dia ho fitaratra ao atsika zany afahantsika manambara ny fahafatesan'ny tompo mandra-piavana ny fiainantsika dia manambara ny fahafatesan'ny tompo mandra-piavana tompo ty zavatra ty ve inona ny teninao
sitraka ao afoiko anao tompo. Misy zavatra ananako fieverako manokana fe manahoana ny teninao, afoiko zany Andriamanitra. Azany lalana katsahany tompo atsika raha lasiana vavy. Misy tenin'Andriamanitra tsaroko ao amin'ny Lioka 2:12-15 angamba milaza an'izay hoe tsy ny ao anatiny ihany izy, tsy nivelany ihany izy namboarin'Andriamanitra, fa ny ao anatiny ihany koa. Milaza ny amin'ireo fariseo ihany izy raha lasiana vavy. Raha ny olona nivelany ny amboarina, ny famonjena fotoam-bavaka, ny zavatra ivelany rehetrarehetra, fa fotoana angamba ny androany tena rarotina vokatra izay tenin'Andriamanitra izay nambarany tompo any fiangonana izay andiniantsika ny anatiny ihany koa. Fa mahery sy matanjaka ihany ny teniny Jesosy tamin'ny fariseo. Nareo sisy tahaka ny fasana izay lalovan'ny olona, hitsahan'ny olona, tsy tazan'ny olona fa ohatran'ny hoe tany milama ianareo ka hifasana ny ao ambany. Raha lasiana bavy, aoka tsy ho tahaka izany any ny fiainantsika. Fa hoy sisy ny tompo hoe tsy nivelany ihany namboary, fa ny ao anatiny ihany koa. Mila manome lanja ny ao anaty isika. Zava-dehibe tonga etsika isaky ny lahady, fa zava-dehibe ihany koa ny fiainantsika izay fiamperahantsika eo anatrehan'Andriamanitra isan'andro. Tsika miaina anatina fiainana izay mety maloto indraindray, fiainana anatina marimaritra iraisana, ka samy tompo ihany koa zany. Iainantsika raha lasiana vavy. Alleluia. Tsika ndray ny fanasan'ny tompo androany. Io manany amin'izany isika dia samy andray amin'izany androany. Dia aoka tena anana izay fony antoraka amin'ny tompo izay foana. Tsy vitanao io raha lasiana vavy. Tsy vitanao io. Mahova ny sorany va ny léoparda hozy izy. Tsy mahova ny sorany izy. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra rehefa manana faharesen-dahatra izy, rehefa miantoraka aminy isika, tady faharesen-dahatra ny apotsika ny tompo. Dia izy ny anao ny ao. Inty ao dia afaka mandrosika ndao andray ny fanasana androany, afaka mandrosy isika androany. Laza hoe afoiko anao ny aiko, afoiko anao ny aiko. Alleluia. Afoiko anao ny aiko, afoiko anao ny aiko, afoiko anao ny aiko, afoiko anao ny aiko. Anao manutu, afoiko anao, afoiko anao ny aiko. Afoiko anao, afoiko anao ny aiko, afoiko anao ny aiko. Iraitsika tsoka fotsiny zany. Laza hoe afoiko anao tompo, afoiko anao ny aiko, afoiko anao ny aiko, afoiko anao ny aiko tompo, afoiko anao ny aiko. Eo an-tanantsika ny mofo sy ny kapoaka ankehitriny. Jesosy eo ny fiainako manokana Jesosy. Raoka ihany koa zany faharesen-dahatra hoentinao any am-pony tsiraray avy. Rehefa mibanjina anao atompo dia fantatry fa kapoaka ny fisaorana. Satria tompo
manambara ny fahafatesanao sy ny fitsangananao zao Andriamanitra. Izay manambara ihany koa fa ny fiainanay tahaka ny zanak'Israely tany Egypta izay miaina fahafahana, izay ihany koa dia miaina fahafahana amin'izao tontolo izao sy ny ota. Tsy afaka ny andray an'izao izahay nefa mbola voakeja ny ota, fa mandray an'izao mofo sy kapoaka izao izahay tompoko, mariky ny fahafahana indrindra sy ambaranao ao anatin'ny filazantsaranao Andriamanitra. Ireo fahafahan'ny kristianina rehetra, ny tompony rehetra anatin'izany, vokatry ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i Jesosy. Saotra Jesosy, ary hiazakazaka ny amin'izany izahay, androsiny amin'izany izahay, hitombony amin'izany izahay. Sa mandray ny mofo isika ankehitriny. Tahaka an'izany mofo hohanina izany Tompo, nanoritoroanay ny fonay eo anatrehan'ny vatanay, anomboanay ny nofonainy amin'ireo marimaritra iraisana maro samihafa, satria izany ny fiainana izay takiana ho anay. Tsika samy andray ny kapoaka androany, izay tena kapoaka fisaorana tokoa raha lasiana bavy, tsy noho ny rano Jesosy ny lasaka teo amin'ny hazo fijaliana. Voalohany indrindra dia nampiavana antsika tamin'Andriamanitra izany. Tokony hisy fisaorana any am-potsika satria tsika dia lavitra fahiny, fifanapahana kekezina kosa ankehitriny. Ary izany rano Jesosy izany no afaka manadio antsika amin'ny helotsika rehetra ihany koa. Halleluja. Firaisana aminy izao raha lasiana bavy, aoka tsy ho raisitsika ho fahazarana ho fomba, fa firaisantsika fiombonantsika aminy. Marika ihany koa fa tena hiray ao amin'ny Kristy isika, ny alalan'ny fandraisantsika ny mofo sy ny kapoaka. Ireo samy andray ny kapoaka isika. Halleluja. Saotra Jesosy. Amen. Baka mahazo toerana isika amin'izao fotoana izao, dia manasantsika azo toerana.